izay ny amin'ny fitokoana ny mpianatra etsy amin'ny ENS Ampefiloha fa rapitso kosa no hiatrika ny fanadinam-panjakana CEPE ireo kilonga madinika manerana ny Madagasikara. Ny ray andro mialohan'ny hiatrehana izany dia efa voana tanteraka ireo mpiadina sy ny ray aman-dreny ary ny ministera tompony andraikitra. Androany dia maro tokoa ireo mpiadina no hita teny amin'ireo ivon-toeram-panadinana izay mijery indrindra ny efitra anatanterahana izany fanadinam-panjakana voalohany eto Madagasikara izany. Indray andro mialohan'ny hiatrehana tanteraka ny fanadinana ara-panjakana voalohany na ny CEPE izay tanterahana rapitso dia efa vonona tanteraka na ny eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena, ny fari-piadidim-pampianarana Antananarivo renivohitra na ny eo amin'ny lafin'ny ray aman-dreny fa indrindra ireo mpiadina. Androany betsaka ireo mpiadina izay narandro iray aman-dreny no nisafidy ny nijery ny efitrano mialoha hialana amin'ny fikorontanana rapitso. Efa vonona ihany koa ireo mpiadina. Tena hita voalohany izany dia SVT dia français dia problème izany sarotry an'ilay rapitso ilay CEPE dia androany dia avy andriasana amin'izay tsy mikirodana rapitso dia mandeha fotsiny. Français dia tsy haiko tsy matahotra tsy efa mianatra. Miarahany materatena rapitso dia somboka rapitso dia SVT dia problème fampiarasana efa voana. Ho an'ny tetsy amin'ny ivon-toeram-panadinana EPP Antanimbarinandrinina dia efa tamin'ny asabotsy teo no nipetraka ny lisitra ireo mpianatra sy mpiadina manoloana ny varavarana ary efa nipetaka ihany koa ny laharana teny ambony dabilio. Tahaka ny isan-taona dia amin'ny fitora sasany maraina ny fiantsoana ary ny taranjakanjo no anokatra ny fanadinana. Ny préparation ny EPP Antanimbarinandrinina aloha dia efa vita tanteraka tamin'ny sabotsy. Efa afaka niditra. Indray aman-dreny mijery salle de classe nanomboka tamin'ny sabotsy après-midi hatramin'ny androany hatramin'ny hariva dia mikatona tanteraka ny vavahady rehefa tonga ny dimidimy sasany eo dia tsy azo itsofoana intsony anatin'ny établissement. Efa eny amin'ny pôlisy isaky ny boriboritany avokoa ny lazadina rehetra ho an'ny eto amin'ny fari-piadidim-pampianarana Antananarivo renivohitra ary rapitso maraina no maka izany ny lehibe ny ivon-toeram-panadinana tsirairay. Tsy tokony adon'ny mpiadina ihany koa ny mitondra ny taratasy fiantsoana, ny carte d'identité scolaire ary ireo fitaovana ilaina amin'ny fiatrehana ny fanadinana.